ho ataoko revue vetivety zany ho jerevantsika andray mibango daholo zany ny gazety eto ambany masoko androany hitenenako amintsika hoe tafahoatra ary tena miatra antsosokoditra mihitsiny nyresaka tsy fisiny fandriampahalemana fa ohatra fotsiny io tany sain'ny gazety io akoatra ny tsy hita aza izany fa tena efa mampivaraontsana hoe tany tsisy lalàna ve le retsy tany tsisy fanjakana nefa eto Antananarivo ny resaka tany tsisy fanjakana ve le retsy ahoana moa zany any amin'ny faritany lavitra be nefa etsy ary ty talata amin'ny volon'ondry jiolahy 7 nanafika atao ambotr'olo mahita talata amin'ny volon'ondry de mba ahoana zany ny any Belobaky Belobaky Tsirony Mandidy ny any Soalaly ny any farany atsimon'Nosy Indrindrany ny any Betroky Mbovombe gazety La Vérité androany zao tsy fisiny fandriampahalemana miamitombo eto andrenivohitra peur sur la ville matahotra ny olona eto andrenivohitra ary tena miteny mihitsy hoe misy psychose mihitsy iainana tamin'ny asabotsy lasa teo nisy fanafiana tetsy amin'ny BOA Antananarenina de ny ambolokandrina nomalin'izay fanafiana natao tamina tranombarotra kely épicerie ozy tondra fitaovam-piadiana daholo zany rehetrarehetra izany teny itosy nisy fanafiana ihany koa miaraka amina kalaknikov miaraka amina arme de guerre fitaovam-piadiana de mbola miteneny ao anaty gazety ihany teny ambolokandrina ozy izy de mbola teny ao anaty gazety ihany teny ambo mamoro ndraiky trano anaky 5 avy hatrany niara tonga de nisy nanafika itosy ohatra zany zay zavatra teneniko zay gazety La Vérité nivoaka androany de ho tetesiko amintsika eo any gazety mitoy zany ohatraohatran'izao daholo zay tsy fisina resaka fandriampahalemana izay ka mahatonga atsika miteny hoe fa ahoana fa aiza ny tompona ndraiky mpanjakana mitondra raha tony ary ngady tsisy fepetra raisina mihitsy ny ve fa tena mivaraontsana toizako gazety La Gazette de la Grande Île Amboropotsy Ambato Finandrany dahalo 3 sy fokon'olona 2 no maty tamin'ny mpifanandrana tsy miato izy ny fanafian-dahalo any amin'ny commune Amboropotsy ao amin'ny district Ambato Finandrany nanomboka tamin'ny volana septambra sy oktobra ozy de nitany sainy ary mifarany teo de mbola tamin'ny 12 ny volana novambra teo fokotanina ambary vondrina de raikitra ny ady teo amin'ny dahalo sy ny fokon'olona vokatra zany de maty ny dahalo 3 ary fokon'olona 2 fifanandrinana zany nentinao amin'ny hôpitaly Ambositra moa zany le naratra satria nisy fandonana mihitsy zany teo amin'ny dahalo sy ny fokon'olona gazety La Gazette de la Grande Île zay Ambato Finandrana indray zay mbola mitoy ihany le resaka gazety Madagasikara matin 5 bandits repartent avec 200 millions d'ariary tany Antala ohatra fotsiny zany zavatra tenenanareo zany de ny tena mampivaraotsana de izao ao anatin'io gazety io ihany no miteny 2 milliards ariary nefa ny 22 milliards d'ariary zany any amin'ny 110 milliards de FMG nolanina tamin'le fampidirana ny dahalo hoe le dahalo niovafo zany nefa ny etretsika zany tany saitsika zany ao amin'ny gazety mbola mivoaka androany ihany pejy 4 no miteny hoe tany amin'ny faritry melaka ozy any amin'ny faritry melaky mora feny be sy manodidina de niverina sy mirongatra indray ny alatromby amin'izao fotoana izao ao amin'ny gazety ao zany voaka androany voalasa mpitany filaminana miverina ny dahalo ohatra zay raisiko anareo zay fa mbola toizako ihany le izy mbola atao anatin'ny gazety ihany zay teneniko anareo gazety ina moa izy teo Madagasikara matin eto ambany maso eto nosy be mpivarotra sino naratra tamina fitaovam-piadiana mihitsy vokatry ny fanafiana ary de lasa tany ny vola betsaka ozy izy tamin'ny aliny aliny lahady lasa teo tamin'ny
enora sasany ariva. Talata amin'ny volon'ondry alatra omby 7 isan'ny daly tonga teny an-toerana nanafika. De io le nyteneniny ihany koa zay averin'ny gazety hafa. Eo andraha voangy eo Madagasikara resaka téléphone portable de nahafaty an'le olona. Zany hoe ny téléphone portable tiany le mpanao le olon-dratsy nangalarina de mivonoly le olon-dratsy tsy atoan'ny antsy. Gazety matin ihany dahalo anankidimy nanafika tany Antala 200 millions d'ariary 1 milliard de FMG ny lasany. Eritreretintsika amin'izany hoe tena trangan-javatra mampiorokoditra mihitsy. Gazety manaraka, gazety La Nation, réédition massive ozy le grand bluff des nouvelles attaques dans l'androany. Mbola misy ndray mifanafiana tany androy nefa tsika miteny fa hoe niovafony dahalo marobe tany androy tany amin'ny faritra Atsimonosy iny. Zavadoza tena zavadoza tsy roa matany mihitsy. Ao anatin'izay resaka teneniko anareo zay. Ohatra fotsiny ao zany zavatra teneniko zany. De tany teo ambondrina indray. Ty zany le nitenenina teo veriny 200 millions d'ariary. Tenentsika tamin'ny gazety hafa teo. Ambondrina Antala zany le izy. 200 millions d'ariary very io. Etretsika amin'izany angy le tsy fisiny ohatra fotsiny arao zany zay hitan'ny gazety zany. Fa zay tsy hitan'ny gazety arao moa zany de fa tsy resahantsika itsony. Zay tsy hitan'ny gazety zany de fa any tany tsisy fanjakana any. Ohatra zay zavatra teneniko anareo zay. Fitanisana fotsiny zany ataoko anareo zany aza za tsy manome any détail. De ty indray asana mitovy le tranga fa ty indray chiffre hafa andreo amin'ny gazety les nouvelles nivoaka androany. 2 coffres volés à Antala plus de 300 millions d'ariary dérobés. Zany hoe nangalarina nisy mpangalatra nangalatra coffre anankiroa tany Antala maherin'ny 1 milliard 500 indray zany ny very. Zany rehetrarehetra zany de aza tononareo mivoaka gazety. De io ny azo koa mbola mitantara amin'ny gazety les nouvelles ambala vao isotra eto Antananarivo io omaly attaque à main armée. Dahalo miisa 3 mitondra fitaovam-piadiana tsy misarotava zany hoe tsy menatra. Omaly io andro atoandro be amin'ny andro mitatao vonana amin'ny 12 tonga de niditra tao anatina tranombarotra anankiray antsoina hoe tranombarotra mandroso quincaillerie zany ny tena marina. Tonga de nanambana basy de aizany vola. Zay attaque en plein jour ohatra zany zavatra teneniko anareo zany. Tena hoe amin'ny andro atoandro be zany ny fanafiana ao anatin'ny gazety les nouvelles mivoaka tamin'ity andro androany ity. Zany zavatra teneniko anareo zany de aza donona fa eo ambany masona amin'ny tany filamina daholo zavatra tsy hoe lavitra be zany. Talata vonona zany inge mbola ato anatina Antananarivo fanampiny ambondrina Antala le hoe 300 tapitrisa ariary ny lasany jiolahy. Mbola voaka ny gazety ino moa izy teo les nouvelles mivoaka tamin'ity andro androany ity ihany koa zany. Mbola mitoy ihany resaka resako anareo. Ato amin'ny gazety l'Express de Madagascar moa mbola miresaka an'le hoe 2 coffres forts pleins d'argent dérobés. Mbola hoe vola le coffre fort zany. Fa ty ihany koa mitantara le braquage en plein jour na le hoe fanafiana hita anatina atoandro be nanahary. Tena mbala vao isotra. De mbola mitoy any Andavamamba indray hony fiarakodia no nisy nangalatra. Ao anaty gazety mivoaka androany daholo zany fa sonareo de mieritreritra hoe zavatra ohatrany hoe zavatra fironina resana ohatran'izao zany fa diniana isaky mijery gazety eo ianao. De ohatra zay teneniko anareo zay zany. Masikaran-dravoangy eo amin'ny gazety Midi Madagasikara lohateny lehibe mihitsy hoe novonon'le olona un homme mort poignardé. Nefa niresaka alatra portable alatra finday asa rehefa niteneniko anareo le ozy hoe le asin'le aina mihitsy nefa lasa tsy misy eto amintsika. Zay le adevitra napetraka hatramin'ny omaly.
de io ambalavo isotro mbola naverina eo grossiste ray sakosy volana grossiste ray sakosy lasa ny jiolany basy ambalavo isotro de mbola mitoy am gazety ato am gazety midi Madagasikara matetika be fait divers de mbola mitoy enitosy efata ny basy saika hanafika tokatrano itosy io tamin'ny alina sabotsy lasa teo ambohijana masoandro itosy ny anaran'le toerana de mbola eo ambany eo ihany koa ny ariva lasa teo ihany teny anosy be barandray ny voatafika ndrefitra basy mbola maro nefa ny olona mifamezivezy satria amin'ny andro amin'ny enina ariva nge zany fivarotana zava-pisotro ray tsy lavitra amin'ny fivarotam-panafody ozy ny fatrara amin'ny mpangalatra zany ny zavatra mitranga zany ny eto Antananarivo renivohitra zany tsy resahana ny talata volonondry na ny tosy ny aiza zany antala de fa tena lasa fiainana mahazatra mihitsy zany le fanafiana zay gazety anakifito kely vitsivitsy ny tany saiko anareo zay de fa ahitana hoe tsy laitra iainana zany le tsy vitsiny ny fandriampahalemana eto andrenivohitra de ametraka fanontaniantsika hoe fa aiza ny tompona ndraiky mpanjakana am'zany fa aiza ny tompona ndraikitra ny sécurité am'zany fa aiza ny tompona ndraikitra amin'ny ankapobeny fotsiny hoe mitondra nyty fireneny ty satria mahatsiaro ho tany tsy misy fanjakana ary mahatsiaro ho tany lavitra andrina ny olona zany resako anareo zany any eo anka tsy miresaka ny any am'izay toerana tsy hita ny any am'izay toerana tsy hita zany de fa any izy any miaritra ny mafy any tsy mba misy bijery tsisy pia mova tsy ny zazakamboty fa ny atsika ary zany eto ambany maso ny mpitandro filaminana tsy lavitra ny eo ambalavo isotro le kaikay ry voatafika nge ny mpitandro filaminana nanatala tamin'ny vonony zany misy zandary zany tokony misy afaka mijery an'izany trangan-javatra zany na ny tosy zany tsy de tena hoe inaccessible tsy ho azo mpitandro filaminana mihitsy ny any antala zany mino ako fa misy mpitandro filaminana mihitsy zany nefa de votsitra ny volan'olona be de be de mba ahoana zany ny ainana hatramin'ny oviana no ohatran'izany ny zava-misy iainana eto amin'ity firenena ity ka tsy anaitra ny tompona ndraiky mpanjakana ka tsy eritreretana hoe fa ahoana nefa ho any tena zava-doza de hoe isika mandeha mandany 22 milliards d'ariary amina fiverenany dahalo ny ovafo zay io tenenin'ny gazety androany io hoe bleuve goavana be le iso rehefa nyzoina kay le retsy verina indray ny dahalo any androy io gazety la nation mivoaka tamin'ity andro androany ity zany fa tsy za Lalatiana akory namorona an'izany de nouvelles attaques dans l'androuille nefa ntsika mieritreritra fa hoe fa tena milamina tena mandry fa izay am'izay ny any io le natokantsika ny teny hoe zao manko ny tena ahafana mana porofo hoe sarymetsika sa tena izy le resaka dahalo ny ovafo de io mivoaka ny gazety androany io hoe de nouvelles attaques dans l'androuille fanafiana vaovao indray nefa ny dahalo ny ovafo de raha zany ary noho izy de lany fotsiny zany le 22 milliards d'ariary nefa raha 22 milliards d'ariary zany 110 milliards de FMG no nampiasaina zany hoe allô zahay aty misy fanafiana ka tsy namaly le tompona ndraikitra eo anivo mpitany filaminana hoe zay tsisy carburant na netoana carburant fotsiny hoe marina mafy na hoetiny tsy labolabona manerana ny tanàna manao patrouille aza tsy isy zany hoe le vola 110 milliards d'ariary 110 milliards de FMG zany natao tamin'ny dahalo tany amin'ny faritra atsimo azo nametrana fantaniana tsara sao de mba afaka natao tamin'ny sehatra hafa zany na omby kokoa nampiasaina tamin'ny sehatra hafa zany rehetrarehetra izany le baraingo tiako apetraka aminareo aza donona fa ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany lehibe ny organe mixte de conception OMC amin'ny sehatra nationaly zany hoe izy ny lehibe an'izany resaka fandriampahalemana izany tokony mahafantatra tsara an'izany zavatra misy iainana sy resahako anareo zany ny tokony afaka mandinika tsara zany tsika rehetrarehetra hoe atray izay ilay fotikevitra faran'izay bitika indrindra apetraka ao amin'ny fitondram-panjakana hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany ny fitondram-panjakana tanteraka ve zay samy mamaly an'izay tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe tanteraka ve zay fa reo ohatra rehetra ny tany saiko anareo reo tsy ny fironiko fa mijery gazety fotsiny nareo de fa miorokotitra mahita rehefa jola 7 zany eny mitondra fitaovam-piadina le re tsy manafika tanàna anankiray aiza ianao tsy atahotra na de lehilahy vatandela faran'izay matanjaka azy rehefa ary midegerany eo anoloanao io ka tsy menatra ary tsy miafina tsy matahotra fa tsy misarotava akory ny dahalo
mametraka fanontaniana ianao rehefa le mpitandro le inona moa izy teo le mpitandro filaminana ny tsy hita zany absent zany de sy ohatra nyreny ohatra le teo hoe ambala vao isotry amin'ny andro amin'ny 12 a visage découvert zany hoe mitranga ny tarehan'le olona tsy tahotra tsenatra tonga de nitotona amin'ny vodibasa mipangala ny tompotrano ary ampiasany ny heriny tsy atahorany intsony na iza zany ianao zay marina angely hoe peur sur la ville na iza ianao zany de matahotra ambolikandriny nytanysainy gazety eo be o antana reny ambolikandrina hitosy talata amin'ny volon'ondro na iza zany tsy andreny vohitra tsy ambany vohitra fa de samy manjaka le tsy visy mifandriam-pahalema efa foviny zay ny tena tiako resahana anareo farany amin'ny tinako an'izay adevitra zay sy mba hoe ampanenona ny lakolosy efa fovina nefa tsika ny évoquéany zany problème na insécurité zany teto efa ho folo volana zao mitondra fanjakana aza tonono zay efa ho folo volana mitondra fanjakana ny tafakatreo 2 volana sisa de feno hery-taona novembre, oui, décembre et janvier sisa de midona ny hery-taona raha tonga amin'ny 25 novembre zany hoe afaka herinandro zany de feno 5 any nitondrany ty fitondram-panjakana ity de hatramin'izay tsika ny resaka insécurité vao tonga teo fitondram-panjakana io de en 10 mois ve de incapable tsika mametraka politika anankiray tena edivana amin'ny fomba mahomby hoe d'une manière efficace an'izay resaka tsy fisiny ny fandriam-pahalemana izay nifitsika raha mavita manao drafitra na 22 milliards d'ariary amina hoe fiovampona dahalo zay betsaka ny mametra-panontaniana zako manokana aloha de tena miadmire mihitsy ny miarahaba mihitsy ny latimerangers zay nanao reportage lava be moa izy tao anatin'ny gazety midi ary navoaka ny gazety midi zay fitany tamin'ny herinandro faraparany herinandro teo iny hoe raha zoina ny teny latimerangers de hoe fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny fa tsy mitombo ny resaka hoe fiovaponiny dahalo io ary aza tonona fa izy nandeha nakany dia iraka ny prime ministre lehibe ny gouvernement izy nandeha nakany nefa tsy afaka nanafina raha ohatra manko zany mba hoe raha iraka ny prime ministre de mba amboaromboaro le izy mba petipety an'le version an'ny mpitondra fanjakana hoe tena ny ovaforo eo ary tena dahalo fa ilatimerandrery sa tompo de niteny sady nametraka mazava mihitsy hoe tsy mahazo inona mihitsy zany fiovapona filavona lefiny dahalo zany hoe takalona sakafo hoe tiany sakafo de miovafo impossible zany je ne crois pas aux en la reddition des dahalo contre nourriture reddition contre nourriture impossible zany de nitantaraina Tsipriany tena ny Tsipriany ary nametrahany fantaniana o le retsy de raha novafo le dahalo raha nylavolefina le dahalo de mba ahoana atao tsisy mametraka fantaniana le victime le dahalo zay nytenen'ny latimerangers sady zay arabaiko mihitsy oa to tsisy mametraka fantaniana le hoe ahoana zany ny victime ny dahalo ny arany herisetra ny dahalo hatramin'izay zay nyteneniny ao anatin'le reportage ary nyresahany lava mihitsy hoe zany raha ny prime ministre tany nomeny 380 litres de gasoil ozy nomeny solika 700 litatra ako andehanako manao an'le fanadadinaka de nandeha nandritra ny 2 volana sy tapany nijery an'ireo dahalo reo fa azoko ametrahana fantaniana hoe azoko apetraka ozy azoko lazaina tsy ampiambambana hoe tsy mitombona ve zany io resaka dahalo ny ovafo io de zay le antaniko atsika rehetrarehetra hoe hatramin'ny oviana no lefitra le tsy fisiny ny fandriam-pahalemana hatramin'ny oviana ny lefitra zay tsy fandraisana andraikitra izay